Saregninao na kongresin'ny mpianatra Diogo aty. Kongresin'ny mpianatra raha mankôry moa zany e mpianatra mankôry mandeha any? Fianamben'ny mpianatra eran'ny Madagasikara. Manomboka terminal jusqu'à amin'ny mbara tonga afaka baka. Manomboka Tefi. Terminal manongako izy io e, anao zay matsefa anafaka baka. Zegny rô tsara raha magnano zegny e. Mandiana e chauffeur. Lahe handeha afriagna moa izy hoany. Ny 29 octobre jusqu'à le 3 novembre. Handeha zaho e. Ary aloha e. Mbola tsara président Joseph Bruno. Mbola tsara madame Bedina Spécial. Ino vaovao tsy mba misy vaovao no Ya misy vaovao manomana kongresy zegny tsy atakarana an-trano manomana fivoriana karakory anatsarana kongresy zay atao amintsika eto Diogo. ino ma kongresy zegny? Kongresy io zegny fihaonambe ny mpianatra adventiste PCM zegny fivolanana izy na réseau izy kongresy nasionaly eran'ny Madagasikara jiaby ho avy amintsika Diogo eto amin'ny 29 octobre jusqu'à 3 novembre. Amin'ny taona ty? Amin'ny 2024. Kena ino za tsara nareny raha maresaka be karaha zay. Ka ino zegny raha misy am'zo? Maromaro zegny raha misy eo. Misy zegny ny fanatsarana miara-panatsika izay assurena tsara ary eo ihany koa zegny ny avenirantsika satria misy formation koa izay andeha atao mikasiky fanatsarana aveniran'ny mpianatra izay mbola mianatra manomboka terminal manonga na miantrena université moa zegny no miantriky zegny formation zegny. Ary manakory ho anay efa tsy amin'ny université fa miasa? Mbala afaka magnatrika ihany koa zay efa mpianatra université efa miasa mbala tafiditra anaty. Raha azoko tsara zegny président, olo jiaby mpianatra marobe raha Madagasikara ho avy dia mba asa afaka ambaranao zany mikasiky droit hifaigna aminazy eo. Ny droit ma zegny ariary na 1 ariary na 100 000 francs ahaizantsika izy aty dia ny olo jiaby eran'ny Madagasikara ho avy aty Filiara, Fianarantsoa, Antananarivo, Tamatave, Majunga atsika Diogo lesy ny tompo-trano mampiantrano zegny kongresy. Manakory sécurité-ny ireo mpianatra boaka lavitra sa mba efa tsara laminy amin'izay président zafady? Koragna resaka sécurité anao ary zegny mihitsy agnisan'ny bendolarany komity koa monogna rehefa misy sécurité azo antoko na eto an-toerana na rehefa atsika satria agnatin'ny programme ao misy visite des lieux touristiques ihany koa karaha montagne de français na mivisite usine eto an-tanàna eto indrindra ho an'ilay vahiny izay mbola tsy nahita zegny eo koa ny dia zay amin'ny toagna ramena raha jiaby zegny misy sécurité aby tsisy raha atahorantsika mikasiky sécurité. Tena merci anao fa mazava za eto fa tsisy fanontaniana fa ny raha tiako anontaniana farany tena farany efa mety magnefa zany ihany? Afa mety magnefa atsika tia Diogo ma zegny amin'ny FMN magnefa amin'ny trésorier fédéral tsy azo fa monsieur Franco zay ambaratsika miandalana eo ny pitsopitso mikasiky Ya, tsika boka aloha fankalavitra jiaby mety asambaranao misy page mety agnaranay fizotran'le programme mandrapahatonga ny congrès io sa hoe anareo fo mandeha amin'ny tany misy zay jiaby? Ya, atsika ty amin'ny réseau FMN zegny efa manana page manokana dia angaviana atsika jiaby mba hagnano j'aime io page io dia mba ho tafiditra agnatin'izegny ahafahantsika manaraka ny pitsopitsony sy ny maharaka ny vaovao mikasiky zegny congrès. Miambianao zay Diogo aty zany dia alohantsika tsy petanao izy koa mandeha fa tena maro ny fihofanana zay mety arahinao mandritra an'io congrès izay aty Diogo. Président, ino avitranao farany amezanao ny mpagnaraka atsika? Miavitra farany dia tsotra ely maviantsika jiaby fa tsy ho perty satria afanavianiko niany iny miara-pagnatsika ho voky ny atsaintsika ho voky ahazo zay sahaza atsika fa manana ny ho avitsika na eto an-tany na any an-dany.